araka nefa izay nambarako tamintsika dia hoe zany isan'ny olona lomanto anaty izany hoe fijoroana zava-mahadomelona sy fisotroana izany. Fa araka ny tenin'Andriamanitra hoe ho fantatrareo marina ary marina no anafaka nareo tsy handefo. Amintsika kristiana fahamarinana izay tazomitsika sy katsahantsika mandrakariva dia ny tenin'Andriamanitra tokana ihany. Raha tena hitady ny fahamarinana ianao dia sokafo ny baibolinao, vaky ny baibolinao, meditio ny baibolinao dia ho hitanao mivoaka ny fahamarinana satria ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ihany io ny code secret izay faneraseran'Andriamanitra amintsika ahafahantsika mahafantatra ny tena sitrapon'Andriamanitra sy ahafahantsika ihany koa mametraka an'izay mba hitahitasika eo am-pelatanan'Andriamanitra. Satria raha misy zavatra tian'Andriamanitra atao dia ny mivadika amin'ny fanekena izay efa nomeny. Tena Andriamanitra anisany nanafaka anahy tamin'ny fidorohana zava-mahadomelona sy ny fisotroana dia ilay tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Korinthiana voalohany toko fahafolo dia ny andininy faraiky amby roapolo. Ny andininy faraiky amby roapolo toko fahafolo dia ny andininy faraiky amby roapolo. Satria zany taloha ny eritreretra hoe ina moa zany ny olana raha mandeha mivavaka ihany isak'alahady mivory ihany ampy amin'ny karazana sampana rehefa sabotsy fa nefa ny raha mba maninona raha mba hoe rehefa mba réveillon ohatra na rehefa mba le fetim-pirenena ireny dia mba misotrosotro kely mba mifokafoka kely izy indray mandeha ve isa-taona ve dia maninona indroa isa-taona ve dia manao ahoana ka dia nefa fa ny tenantsika ny tempolin'Andriamanitra dia izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simbainy koa fa tenin'Andriamanitra tena anisany nahatonga izay anahy satria na dia efa nandray fanasan'ny tompo raha tamin'izany fotoana izany efa indray latabatra tamin'ny tompo dia mbola nandeha ihany misotro sy ny foka rehefa misy ny occasion na misy ny fetifety izay nalovako dia tamin'izay fotoana izay no nametrahan'Andriamanitra antsika ny tao-poko ka nanovako niteraka ny fomba fijeriko. Ino iny efa avakiko aminao hoe ny Korinthiana voalohany toko fahafolo andininy faraiky amby roapolo izay mivaky toy izao amin'aran'ny tompo. Tsy mahazo misotro amin'ny kapokan'ny tompo sy ny kapokan'ny demonia ianareo. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Mahapasar-piaro ny tompo fa isika, mahery no izy fa isika. Andriamanitra saro-piaro, ny Andriamanitra ivavako sy ivavahanao, Andriamanitra tena tianao, tena Andriamanitra tsy mamelanao hiaroaro amin'ny ratsy satria tsy hain'Andriamanitra ny mifangaro amin'ny ratsy, tsy hain'Andriamanitra ny miaraka amin'ny zavatra ratsy na zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Izay no mahatonga antsika hoe raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ataontsika milohany ny angadantsika zavatra na hitondrantsika rokety na hitondrantsika zavatra eo am-pelatanan'Andriamanitra dia mila mibebaka foana alohantsika. So dia misy zavatra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra any anatitsika. Ataonao ahoana tokoa dia indray fanasan'ny tompo miray latabatra amin'ny tompo ny alahady nefa ny zoma sy ny asabotsy weekend magnifika miray latabatra amin'ny demonia dia tsy ninona fa ny zava-pisotro mahadomelona sy mahamamo. Ampidiranao indray ny vatanao dia ampidiranao andran'ny Jesosy koa ampidiranao ny tenan'i Jesosy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza sy mananatra eto hoe tsy azo atao no miray latabatra amin'ny demonia sy miray latabatra amin'ny tompo. Amin'ny hevitsika mamona fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara dia izay no fiantso amin'ny fiangonana hafa mandray kominio asotratra an'izany fa amin'ny protestanta manokana dia miray latabatra amin'ny tompo. Ny olona raisina mpandray fanasan'ny tompo miray latabatra amin'ny tompo dia ny olona mandray ny vatan'i Kristy sy misotro ny rany Kristy. Ka raha olona efa mandray ny vatan'i Kristy, mihinana ny vatan'i Kristy ary misotro ny rany Kristy ianao kanefa mbola mieritreritra fa manana zo ianao mbola iray petrapetra na iray latabatra amin'ny demonia amin'ny alalan'ny zava-pisotro mamamy sy mahadomelona diso tanteraka izay. Tsaro fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy indrimandromen'Andriamanitra ary Andriamanitra velona miteny amintsika. Ka raha tsy ankatoavinao ny tenin'Andriamanitra dia midika fa tsy mankatohan'Andriamanitra ianao. Ka tamin'ny fotoana nahatsapako dia nahatsiaro menatra tanteraka teo anatrehan'Andriamanitra dia izy ajanoko hatreo ny fisotroana ny zava-mahadomelona, ajanoko hatreo ny fandehanana makany amin'ny boaty, ajanoko hatreo na ny fiarahana amin'ny olona izay tena hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. La décision c'est un changement. Tena mila mandray décision ianao raha te hiova eo amin'ny fiainanao, mandray fanapahakevitra na andray fanapahakevitra na ajanoko tanteraka ny zavatra rehetrarehetra. Tsarovy fa ny tenin'Andriamanitra
dia maranitra ny zavatra roale. Tena Andriamanitra rehefa tena mikatoavinao sy iainanao dia tena mitondra fanavaozana eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra. Mitondra fiainam-baovao eo aminao ny tenin'Andriamanitra. Zay le efa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha. Tsy tokony hitokony intsony amin'ny zavatra taloha, ny zavatra iainanao amin'izao fotoana izao. Raha toa ka tena hoe efa olom-baovao tokoa ianao. Toetra anankiray anisan'ny ananako ihany koa tsiroko vaovolombelona amintsika nanafan'i Jesosy dia ny toetra koa tena miavina sady mora misendrotra. Za tena mahavita tsy mamela erika an'izany mihitsy. Rehefa tsy teny dia tsy teny na 10 volana io na em-bolana io na 6 volana io na ray aman-dreniko niteraka io na piretako amiko. Tena hoe izany toetra tena nananako. Milongolongo tsy miteny tsy mivolana tsy hita tao ahoana. Fa tena hatramin'ny andresako an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainako niova tanteraka izany. Fa na dia mananao vity amalifaty mafy ao anaty koa ary aho tonga dia mihisana rehefa miteny amiko ny fanahy masina. Any Jesosy ny fahamalina. Avelao ny atezeranao andeha. Aza eritreretiny izany. Mitsoni ianao dia tena tsapako hoe tsy ako intsony na olona manao ratsy any nataky n'inona ary ny andeha hitana rankinina na andeha amalifaty eny amin'olona. Izany zavatra tena tsy haiko intsony fa nanafahany Jesosy atanteraka. Satria nanaiky aho avaozina, nanaiky aho olom-baovao. Tena vaoziny Jesosy, any sasan'i Jesosy tamin'ny rahany izay nalasa ny ray aman-demon'izy teo Kalvary. Fiavana malaky. Raha tia olom-baovao ianao, raha tiana fiainam-baovao ianao, dia atoloran'i Jesosy ny fonao. Hoento amin'i Jesosy ny fiainanao, meteza ianao ho avaozina indray. Tenin'Andriamanitra dia manamarina ary diso fantatsika loatra fa hoe raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Mila ateraky indray ianao. Hoento amin'i Jesosy ny fiainanao. Hoento amin'i Jesosy izay manahirana anao. Hoento amin'i Jesosy hitoetra ratsy tsy afaka aminao io hoe ifidoroana zava-mahadomelina tena ekeko ary tsy laviko fa za dia victime, sarotra ny miala amin'izany. Kanefa ny fanapahan-kevitra ianao no andrasan'i Jesosy. Fanapahan-kevitra ianao no andrasan'i Jesosy. Antany ianao Jesosy androany hoe mino ve ianao fa afaka manala anao amin'izany zavatra izany. Ka raha ino ianao dia hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Raha ino ianao dia anasitranao Andriamanitra. Mety misy fijangajangana tsy afaka aminao, mety hoe miaraka amin'ny vadin'olona ianao na miaraka amin'olona izay tsy tokony iarahanao, mety hoe misy antony manery anao fahasahiranana, mety mahatsiaro rery ianao, mety mahatsiaro miady rery ianao, dia izay vahaolana hitanao tsara indrindra za tia tenanao androany Jesosy manana vahaolana tsara lavitra noho izany. Ary afaka manome anao an'izay reny fonao raha tsy ianao ka mino ary manaiky ny hoe sany eo amin'ny fiainanao. Ka manomboka androany tsy voatery izany andeha handresy lahatra anao fa tantaram-piainako manokana izany ary fijorona vahaolombelona manokana ho ahy. Fa kosa izany tenanao hoe ny Baiboly. Vakio ny Baiboly. Raha manana hetaheta ianao dia tsarory fa manana anjely mpiambiny tsika. Manana Andriamanitra mijery tsika. Fa amin'ny fotoana tena napahanao hevitra hiantsoanao ny anaran'Andriamanitra dia hozy izy antsoy dia ho valiko ianao. Antsoy amin'ny fotoana rehetrarehetra mihitsy. Andriamanitra tsy mba tsisy réseau na hoe lohabaty na hoe tsy fantatro ny olombelona izany fa Jesosy eo foana. Amin'ny fotoana izay antsoinao anazy izy dia eo mibeba. Atoloran'i Jehovah ny fiainanao, atoloran'i Jesosy ny fiainanao mba ahafahany manafitra anao sy mamonjy anao fa izany ny tena mission, izany antondian'i Jesosy teto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy hanamelika anao noho ny raha tsy vitanao fa hanadio anao kosa ary hanafaka anao amin'ny fiainam-baovao anao indray. Ka tia hampahainao androany. Raha tia hijoro vahaolombelona ianao fa nanafaka anao Jesosy, mbola tsy tary izao. Atoloran'i Jesosy ny fiainanao, izy hanafaka anao. Raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianao. Tena ho afahany ianao amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra. Tsy mora izany. Raha ny herin'ny tenanao dia tsy mora. Fa rehefa Jesosy nanafaka anao, mora izany ary ho afaka ianao. Dia mampahery ianao amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy ny olona ny manafaka fa Jesosy. Tsaro foana izay. Tsy ny olona ny manafaka fa Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra. Fantatrareo marina nanavaka anareo tsy handevo. Inona karazana zavatra manandevo anao? Tenin'Andriamanitra manan-karena an'izany izy hanafaka anao raiso. Ny tenin'Andriamanitra fa sabatra manakatsakana manampatapaka mandravarava an'izay sainina rehetrarehetra mamatopatotra anao amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ka dia ho atao amin'i Jesosy ho vany izany.
fa Jesosy vonina afaka fiadanana ao aminao sy ny ankonanao fa voninahitra dia atolotra an' Jesosy izy. Sotra Jesosy malala. Amen.